miderahan Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleloia. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, lehibe sy mahatalanjona tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra satria nomenao izao ora sarabidin'ny sabata izao, ahafahanay miantoraka eo tongotrao, miaino ny feonao, mandray fanasitranana na ny ara-nofo na ny ara-panahy. Ary ny fanirinay Andriamanitro dia mba ampitoerinao aminay tsirairay avy ny fanahinao masina. Hosory ny molotry ny mpanomponao tsirairay avy, ary mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonina iaino izay. Hatreo amin'ny fahafenoana ary ny fotoana rehetra izay tanterana eto, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sabata fitsaharana, sabata fitahina, sabata andraisantsika fahasoavana ihany koa. Miarahabantsika rehetra atao anatin'izao sabata masina izao, natokantsika hiankofana kanefa ihany koa andraisana fampaherezana, ary dia neto izahay dia mirary sofeno ihany koa ho antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, maneri nani veri, o ira, jifuku ira, fatenati, ilai pamutina. Lai faefanabe manuvani panuta nati maleni azare hajesi zauni uta orira jifuku ira fatenati ilai pamuzina. Lai fumanguraka rasenjana tumani manarina raputraka nuni unjantani orira jifukurira fatenati ilai pamunzina. Ilai piamina, mia isinitanzo, lai kanami sakamina, nalina naanzo, orira, jifuku ira, fatenati, ilai pamunzina. Ifiti avanara, nikana wanyandanita, uninga umajakiza, orira, jifuku ira, fatenati, ilai pamunzina. Satria dia manasa anao mba handray ny baiboly ary hijery izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Efesianina.
Efesiana toko 5 ka ny 9 Efesiana toko 5 ny 9 de ho vakina amin'ny anaran'ny tompo ny teny. Ko amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Manasanao mba hivavaka isika. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay io amin'ity ora manokana ity dia manandratra vavaka eo aminao zahay. Ny voninahitra ny haja ny dera ny laza ny saotra dia ho anao zany satria anao hatramin'ny taloha anio ary mandrakizay. Amin'ity fotoana ity ray malalo dia ndreto izahay miankohaka eo anatrehanao ary mitondra ny etaetanay. Mino izay fa ianao no hiasa mahery ho amin'izany etaetanay izany. Fanangatana tompo dia mba ianao no hiditra an-tsehatra ama n'izany etaeta izany ka izay sitraky ny fonao no tanterahanao. Mivavaka izay ho an'izao fandarana izao mba hitondra fanantenana ampitombo ny finoanay ary ampitodika anay ho amin'ilay ho avy mandrakizay izao fandarana izao. Mitahian'ity olona ity da io manokany akoa ny fotoana rehetra ka izay mahasoa dia ho tanterahanao. Fatonona ny vavaka amin'ny anaran'o Kristy tompo. Ankehitriny sika dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana manokana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Asaiko ianao mba anaraka izao fanentanana ho amin'izany fanompom-pivavahana manokana izany ankehitriny. Tsy tompo-pananana isika. Zay no lohatenin'izany fanentanana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony izany. Te hanan-javatra isika toetra ny maha-olombelona izany. Ary raha mbola maharitra ny fahelan'ny fahavelomantsika dia maniry mandrakariva isika ny hanan-javatra bebe kokoa hatrany. Fa tsy mitovy amin'izany ny fomba fijerin'Andriamanitra. Izao no voalazan'ny bokin'ny Salamo 50 ny 10 ka hatramin'ny 12. Fa ny biby rehetra any anala sy ny biby fiompy arivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba anao dia tsy ilaza aminao fa izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy. Tohizan'ny bokin'ny Deutéronomie izany fanentanana izany toko 9 ny 7 sy ny 12. Ary andrao ianao hanao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao arena izao. Fa tsarovo Jehovah Andriamanitra aho, fa izy no manome anao hery ahavory arena mba ahoro ny fanekeny izay ny anianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary manasa antsika izy mba hamerina ny fahatokiana ny fitantanana rehetra izay nakininy tamintsika tsiraray avy. Asaiko ianao mba anomana izay efa nomaninao ho averina ho an'ny tompo androany mba hamerina izany ampahatokiana. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra ray masina o, vanim-potoana atsiarovana ireo fitahinao zao fotoam-pivavahana manokana izao. Ireo mpanomponao izay efa niomana androany amerina ny fanatitra sy ny ampahany ho anao mitahi amin'ny fomba manokana ny tsiraray avy.
ho andreo rehetra izay mety mbola ho ampandalovinao zany fanandramana zany dia hiantso azy ireo tsiraray avy manokana ianao ka ahatanteraka ny faniriana izy ireo amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Daholo ny ankizy tsiraray avy any an-tokantrano any. Salama daholo ve amin'ity sabata ity? Androany ankizy hitondra tantara kely ho amintsika izay akantsika lesona. Kanefa mialohan'izany manasa ny ankizy kely tsiraray avy hanondrika alohantsika hivavaka fohy. Jesosy malalo mbola faly misotronao izay fa omena amin'ity sabata ity indray. Raha eny tenao izay Jesosy dia aoka fanehoanao masina nazava izany amin'ny ankizy kely tsiraray avy. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao misaotra Jesosy. Amen. Miasa mifo ny ankizy. Miasa mifo ny ankizy. Izay ny lohateny tantara kely etiko aminareo ankizy androany. Kanefa mialohan'izany dia andeha hamaky ny baiboly sahady aloha isika. Ndao jerentsika amin'ny Mateo 7:1-2. Mateo 7:1-2. Ovakiko mafy amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ary nazovo manome rano mangatsiaka na dia ranon-kapoaka ihany aza hosotron'ny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitihany. Misy ankizy lahy kely anankiray izay ankizy tantarana ankizy lahy kely anankiray Mandresy no anarany. I Mandresy dia 10 taona. Mino fa mety misy 10 taona amintsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana dia ohatranareo any izany. Mino koa fa mety misy manana anarana Mandresy isika ankizy any. I Mandresy ankizy dia manana namana maro be dia be mihitsy izy ary sy ny namany
dia tia milalao any an-jaridaina. Any an-jaridaina moa misy inona rakizy? Be dia be karazana vorokely any, misy alika kely koa any, misy saka kely koa any, mety hoe misy bitro kely koa any. Fa tamin'ity indray mitoraka ity zareo rehefa teo am-pilalaovana dia taitra fa nisy zavatra nianjera avy any ambony avany. Inona hozy izy nareo nianjera avany? Vorokely. Hitanareo ve ohatran'ny vorokely ry zany vorokely zany. Nianjera avy any ambony avany rakizy ilay vorokely dia taitra zareo andao hoe jerena zany. Hay naninona hozy izy nareo ilay vorokely? Ay naratra ilay vorokely. Nisy nahazo azy zany teny am-panidinana teny dia naratra izy dia nitotona teo amin'ny tany. Dia hozy izy mandresy mantsy namany hoe andeha hanampy any vorokely io dia hozy izy ireo namany hoe tsy mahazo manampy ala. Inona ny zavatra ialany io? Fa nga ela dokoterana biby? Avelao ela izy dia ataontsika andeha. Dia hozy izy mandresy hoe tany aneritreriny tany dia hozy izy mandresy. Ary raha avelako ireo marina moa io vorona kely io dia andeha izay dia lalovana io fotsiny io e. Dia neritreritra ihany izy dia hozy izy hoe nefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra kay izany fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia ny kely indrindra aza. Dia lasa teo ny sainy mandresy dia hoe aleo rangahy andeha ho ampiako io vorokely io dia netiny rakizy ilay vorokely dia nakany amin'ny mpitsabo biby izy. Dia naninona hozy izy nareo ilay vorokely? Sitrana ilay vorokely. Dia tonga tany an-trano mandresy dia tantarainy any dada sy neny izany zavatra niainany zareo tany am-pilalaovana izany. Dia hozy izy dada sy neny hoe mandresy tsara ny nataonao satria fidy ny hanampy anao. Ary Andriamanitra koa hozy izy dia faly amin'ny nataonao satria na dia ny kely indrindra aza ny nataonao tamin'ny vorona kely io dia afaka nanampy anazy ianao. Tian'Andriamanitra koa isika rakizy raha afaka manampy ny hafa. Tsy hoe manampy ny vorokely ohatry natao mandresy ihany fa raha ohatra hoe mahita biby hafa ary isika marary afaka manampy azy ireny isika. Tsy ny biby ihany fa ny namantsika any an-tsekoly koa, ny mpiara-milalao antsika any an-tokotany any amin'ny tranontsika ary ny fianakaviantsika dia afaka ampiantsika daholo izy ireny satria hozy izy Andriamanitra hoe na dia ny kely indrindra aza ny zavatra ataontsika dia lehibe izany eo amason'Andriamanitra. Andeha makitoky sy andiny iray indray isika rakizy amin'ny Korinthiana 2. Korinthiana 2:7-7. Korinthiana 2:7-7. Hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy ihany ny teny manao hoe aoka ny olona rehetra samy manao araka izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa mipanome fifaliana no tian'Andriamanitra. Averiko indray mpandeha rakizy dia miaraka mamaky tsika raha manana baiboly ianareo aoka ny olona rehetra samy manao araka izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa mipanome fifaliana no tian'Andriamanitra. Rankizy na zavatra kely aza no ataontsika hanasoavana ny namantsika sa hanasoavana ny eo akaikintsika dia lehibe izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra isika raha ohatra hoe manao zavatra mifontsika, manao zavatra mifikasana hanampiana ny olona. Manomboka androany izany rakizy dia mifaniriako dia mba hanampy ny hafa isika. Raha ohatra hoe mbola tsy nanao an'izay soa izay nareo ohatra hoe tamin'ny lasa dia mifaniriako androany satria nandray lesona isika dia hanao soa any manodidina antsika rehetra isika. Amen. Andeha asaiko ianareo rakizy any an-tokantrano any ho anareo izay manaraka hanondrika ny lohasika isika hivavaka ho famitiana antsika izay lesona izay. Jesosy malalo mbola fanontranao izay efa nomenao an'izany lesona izany. Ampy io izay hanampy ny hafa amin'ny fofeny fitiavana na dia kely aza ny zavatra vitanay. Omeo hery izahay hanao tsara indrindra isan'andro isan'andro. Dia misaotra Jesosy Amen. Niteninao rehetra litumputi-anay no tsy mamanam-petra vato mandrakizay.
Andriamanitra tsika satria manana tompontsoa miantoraka mandrakariva eo tongony. Amin'izao ora sarobidin'ny sabata izao dia andre ny tenin'Andriamanitra isika. Tao amin'ny tokantrano anankiray no niseho ny tantara. Dado, meo mofo aho fanaona. Andray ty tananao anaka. Mandiana aloha sasao ny tananao vao mahazo mifoampoka ianao. Fomba toy izany hatrany no nentin'ny tiray mpianakaviany ity ny taiza sy nanabe ny zanany. Milohany nanomezany azy zavatsoa dia mitaiza aloha izy vao manome zavatsoa. Ny ankizy mandrakariva dia tia mangataka. Ary ny ray aman-dreny efa zatra manome. Fa misy ray aman-dreny sasatsasany raha mbola mahita ny tanany zanany maloto tsy manome mihitsy. Fa misy ndray ray aman-dreny sasatsasany na dia maloto aza ny tanany zanany dia manome foana. Ry fiangonana mahalala isany. Isika ihany koa dia efa zatra mangataka. Ary haintsika tsara ny toetra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia manana fahazarana manome foana. Indraindray isika dia te handray amin'ny tanana maloto. Dia indraindray ihany koa dia tsy vatra an'Andriamanitra ny tsy manome antsika na dia maloto aza ny tanantsika. Araka mbola azo amin'izao no 7:4 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao no omeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa ny tena fomba an'Andriamanitra dia mitaiza aloha izy vao manome zavatsoa. Ka anio dia hijery fomba vitsivitsy entin'Andriamanitra mitaiza antsika isika. Dia ho fantarintsika eto anio ihany koa inona ny tanjon'Andriamanitra matoa mitaiza antsika Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, hiaino, andray, andre ny teninao izahay amin'ny alalan'ny mpanomponao. Mitenena Jehovah fa vonina hiaino izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fomba n'Andriamanitra ny mitaiza vao manome zavatsoa. Efa ela Andriamanitra nanome zavatsoa antsika. Fa mbola omeny isika raha toka manaiky dioviny, raha toka manaiky sasany mandrakariva. Fomba vitsivitsy, fototra, efatra izay entin'Andriamanitra mitaiza antsika dia ny fitaizana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, fitaizana amin'ny alalan'ny ireo zavatsarotra sy fitsapana. Fahatelo, fitaizana amin'ny alalan'ny fitahiana ary ny fahaefatra farany dia fitaizana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Jerentsika voalohany ary zany ilay fitaizana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha mamadika ny Baiboly isika dia saika rakotra fanabeazana ny Baiboly manontolo. Ao amin'ny Salamo 7:100 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ireo rehetra izay mandray ny tenin'Andriamanitra ao fanilo sy fanazavana ny lalana tsy mba miraparapa ao anatin'ny aizina ny diany. Dinionareo ny soratra masina. Ao amin'ny soratra masina no ananareo fiainana mandrakizay. Ny soratra masina no manambara an'i Jesosy. Raha te hanana fiainana mandrakizay tsika, miantso antsika ny tompo, dinio ny soratra masina. Raha te halala an'i Jesosy tsika, dinio ny soratra masina. Taizan'Andriamanitra tsika ay amela eloka. Rehefa Andriamanitra ny mamela ny fahotany sy ny heriny tsy ho tsarovako intsony. Fa isika rehefa mamela eloka, tsy tadidiko ngale tamin'iny. Taizan'Andriamanitra tsika mba hanaiky sy hakatoa ny baikony. Mandehana ianareo. Ny zaza mpakatoa, ny zaza tsara taiza dia tsy miady varotra fa dia mandeha manatanteraka ny antson'Andriamanitra. Taizan'Andriamanitra tsika ny amin'ny fomba rehetra izay ajotsika famonjeny, izay mino sy atao batisa no vonjeny. Kanefa dia misy karazana olona maniry famonjena na dia tsy mino azy izy. Na dia tsy manaiky atao batisa azy izy dia mieritreritra ny tenany fa azo izany famonjena izany. Meteza taizan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Faharoa, fitaizana amin'ny alalan'ireo zavatsarotra sy fitsapana. Ny zavatsarotra sy fitsapana dia olana no voambolana fampiasantsika amin'ireny zavatsarotra sy fitsapana reny. Indraindray dia mampanontany tena hoe Jesosy ve mba mametraka olana? Ary misy voambolana avy ao anatin'ny Baiboly milaza miresaka olana. Fa ny zavatra ambaran'ny soratra masina dia Jesosy Kristy no eniny vahaolana. Mampalahelo mandrakariva fa ireny zavatsarotra sy fitsapana ireny no andaozantsika ny ankonana, andaozantsika ny fiangonana. Ary indraindray aza dia ireny mihitsy ny anaovantsika divorce amin'Andriamanitra
ka tsy hanatona antsika an'Andriamanitra mba hivavaka intsony. Ry fiangonana malala isany tiako ny mitondra tantara kely anankiray amintsika mikasika an'ilay tantara n'ilay vehivavy izay nanana fikasana mba hitady fiangonana tonga lafatra. Nanantona ny paster ty reny mpianakaviana anankiray ty, paster, za tsy hivavaka ao amin'ny fiangonana io tsony, fa ahoana loatra ranabavy miseho tanteraka kanefa misy tsinony avokoa ao anatin'ny fiangonana io. De inona zany ny ataonao ranabavy hoy pastor? Za io paster andeha hitady fiangonana tonga lafatra. Ahoana tsara hoe andeha hitady fiangonana tonga lafatra? Eritreritra kely teo paster. Ay, andeha hitady fiangonana tonga lafatra ianao. Eny ary, ndana ary zaho le fiangonana tonga lafatra. Te davy fiangonana tonga lafatra io. Ary rehefa mba hitanao ry fiangonana tonga lafatra io, ahoana ny toy ny tenin'ny pastor? Ozy ve atsoe ave? Tsia. Ozy paster mantsy azy hoe, rehefa hitanao ry fiangonana tonga lafatra io, mangataka aminao aza miditra amin'ny fiangonana io ianao. Gagagaga le reny mpianakaviana, fa ahoana paster? Satria raha vao miditra amin'ny fiangonana io ianao dia ina tsy tonga lafatra ihany koa io fiangonana io. Iza zany no mahatonga lafatra an'ilay fiangonana? Zaho sy anao ihany. Ny fahavitrehako mamonjy fanompoam-pivavahana, ny fandraisako anjara mahavitrika, ny fanohanako ny asan'Andriamanitra, ny fahaizako mifamela heloka sy ny fankaty, zany no mahatonga lafatra ny fiangonana ry havana malalaisany. Jesosy Kristy dia mampianatra antsika fomba vitsivitsy zay etrehana an'ireny toolana ireny. Ary ny olana dia noharin'i Jesosy Kristy tahaka ny tendrombohitra anankiray. Fiaikana raha ny marimarina kokoa ity olana ity. Ny olana dia tsy natao androsirana tahaka ny tendrombohitra anankiray fa natao anihana, natao hatrehana. Josafy Kaleba no ohatry ny fiatrehana olana. Olana tamin'irety mpisafy tany fololany fihin'ny Anakita Goavambe. Olana tamin'irety mpisafy tany fololany fihin'ny tanàna Manda. Fa tsy olana tamin'ny Josafy Kaleba. Andao hiakatra tsika satria efa nomen'Andriamanitra antsika ny tanàna. Ry fiangonana malala isany. Isika rehetra zay mpiaino sy mpanaraka izao fahandarana izao. Ny olana dia tsy natao hialana, tsy natao andosirana, fa natao hatrehany. Fomba faharoa hiatrehana ny olana. Resaka mikasika an'ilay tendrombohitra Antsipamponina eny ranomasina ihany koa no matetika 17. Andininy 20. Indraindray amin'ny maha-olombelona dia hoe zany ve dia mba azo tanterahana. Ahoana ny fomba nipazana tendrombohitra anaty ranomasina, kanefa dia tenin'Andriamanitra izany. Finoana ny tediavin'Andriamanitra antsika. Raha ny marimarina kokoa zany dia zao hoe tsy ny olana no natao ifehantsika, fa isika no natao ifehan'ny olana arak'izay itiavantsika azy. Azosika atao hoe ataoko ato ianao rangaha, eto indray sy ny maro samihafa. Isika no natao ny ifehan'ny olana, fa tsy ny olana no natao ifehantsika. Resaka mikasika ny tendrombohitra fiovantare ihany koa ny 5 andininy 7. Fa mandrakariva, rehefa tojolantsika dia tsy mahita fifaliana mandrakariva. Matromatroka ny endrikitsika ary kivikivy mandrakariva isika. Kanefa ny fiatrehana ny olana dia mampisinda ny alahelo ao anatintsika ary manova ny endrikitsika. Ary raha ny fijanonana ao anatin'ny olana dia tsy ahitantsika fifaliana mandrakariva. Resaka mikasika an'ilay tendrombohitra fihaonana amin'i Jesosy ihany koa no matetika 20 sy ny Luka 9:12. Tendrombohitra fihaonana amin'i Jesosy, tendrombohitra fivavahana, zany hoe ny fisian'ny olana zay mandalo eo amin'ny fiainantsika dia mitaona antsika hiaona sy hitady an'i Jesosy. Ireny zavatsarotra sy fitsapana reny dia mitarika antsika ho tonga amin'inona? Ho tonga amin'ny fivavahana. Matetika tokoa isika dia manadiny fivavahana. Hany ka ampiasain'Andriamanitra ireny tao olana ireny, ireny zavatsarotra sy fitsapana reny hitarika antsika ho tonga eo amin'inona? Tonga eo amin'ny fivavahana. Toy izany ny fomba n'Andriamanitra ry havana malala isany. Meny antsika aloha ny tenin'Andriamanitra. Ampandalovy ny zavatsarotra sy fitsapantsika mba hitady an'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia hivoaka mpandresy tahaka an'i Jesosy teo ampiatrehana ireny tao olana rehetrarehetra ireny. Na izany na tsy izany aza dia misy toko sy andininy voalohany izay tiako vakiana ao amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 10 andininy 17. Ary ity teny ity dia teny fikasana izay anampy antsika be dia be hiatrehantsika ireny tao olana ireny. Korinthiana voalohany toko 10 andininy 17.
ahoana ny vaky ny teny Kortianina voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny hozaraiko telo miavaka tsara izy ity zany. Tapany voalohany, tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Maninona tsara hoe tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Tsy te hametraka fanontaniana hoe ianao ilay manaraka sy miaino io olombelona sa tsy olombelona. Mazava ny ambaran'ny soratra masina, raha mbola olombelona dia ny zavatsarotra sy ny fitsapana rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainany dia natao zakany. Dia ozy ny toy ny teny. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra n'inona ozy? Mihoatra noho izay zakanareo. Miala ve ilay zavatsarotra sy fitsapana? Tsy miala mihitsy ilay zavatsarotra sy fitsapana. Fa Andriamanitra tsy mamela antsika hizaka izay tsy zakantsika ary havana amin'izany. Tapany fahatelo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ary zay no anisan'ny vaovao mahafaly. Raha mbola miaina sy mivelona eto amin'ity tany ity tsika dia tsy maintsy miaina miaraka amin'ireo zavatsarotra sy fitsapana. Kanefa Andriamanitra tsy manao afa-tsy izay zakantsika ary tsy mamela antsika hizaka izay tsy zakantsika. Ary na dia eo aza ny zavatsarotra sy ny fitsapana dia asian'Andriamanitra lalana mba hahafahantsika mizaka ireny zavatsarotra sy fitsapana ireny. Mahafinaritra mandrakariva ny miaraka amin'i Jesosy satria misy toky ao, misy fanantenana ary misy famonjena mandrakariva ny miaraka amin'i Jesosy. Ny fomba fahatelo izay entin'Andriamanitra mitaizantsika dia fitaizana amin'ny alalan'ny fitahiana. Ireny fitahiana izay nomen'Andriamanitra antsika ireny dia mampanantona antsika an'Andriamanitra. Tantara kely anankiroa angamba ao anatin'ny Baiboly no tiako hisariana ny saintsika izay nahitana fianakaviana anankiray izay nanana fitahiana. Dia misy tovolahy anankiray ihany koa izay nanana fitahiana teo am-pelantanany izany. Ny tantara voalohany dia mikasika an'ilay zana-birikin'i Jesosy. Hitantsika ao amin'ny filazantsara efatra Matio 1:20, Marka 1:10, Luka 5:20 ary ny Jaona dia samy mitantara mikasika an'ity zana-birika izay antobo ity. Hiakatra ny Jerosalema Jesosy dia naniraka mpianatra amin'ny rahalahy izy. Mandehanareo izy miakatra amin'ny vohitra io. Dia jereo fa misy zana-biriky mifatotra eo. Ary efa hitanareo io zana-biriky io dia vahao. Ary eto ety amiko. Dia mety nanontany ilay mpianatra hoe karaha ohatra ka misy manontany hoe atao ahoana fa maninona ny vahanareo dia tsotra ny navaly Jesosy azy teneno aminy fa misy raharaha analany tobo azy. Nandeha tokoa raha mamaky an'ireo toko sy andininy ireo tsika dia nahita mihitsy hoe tena nanontany tokoa ilay tompony zana-biriky hoe fa maninona ny vahanareo ilay zana-biriky. Fa rehefa nahambara taminy niafatra Jesosy hoe misy raharaha analany tobo azy nanome izy sa tsy nanome? Nanome izy. Ry havana malala isany. Misy zana-birikin'i Jesosy izay indraindray avelantsika mifatotra fotsiny eny amintsika tsirairay avy. Ary ity tompony zana-biriky izay hitantsika tamin'ny tantara ity dia mahafantatra tsara fa tsy izy ny tompo fa rehefa ny tompony ny tena mila n'ilay zana-biriky dia nomeny. Fa indraindray tsika tsy mahatsapa hoe antompony izay rehetra eo am-pelantanantsika. Tompony nanome fitahiana ny fianakaviana nananan'ilay zana-biriky. Ka rehefa mba misy raharaha ilain'ny tompo an'ilay zana-biriky dia nomeny. Ka noho izany ry havana malala isany. Reny zana-birikin'i Jesosy izay toa mifatotra fotsiny eny amintsika ireny. Mety zana-birikin'ny talenta izy io. Ny tenantsika izy io. Ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana zana-biriky avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ireny fitaovana raha materialy rehetrarehetra izay ny am-pelantanantsika, ny vola aman-karena ireny, zana-birikin'i Jesosy ireny. Rehefa mba misy ireny raha ilain'ny tompony azy dia meo satria tompony nampahita fitia nananantsika ireny fitahiana rehetrarehetra ireny. Ny tantara faharoa izay tiako hisariana ny saintsika dia ny tantara izay mbola hitantsika ao amin'ny filazantsara efatra miresaka aminy miresaka mikasika an'ilay tantaran'ilay mofo dimy sy hazan-drano anankiroa avokoa, na ny bokin'ny Matio, na ny bokin'ny Marka, na ny bokin'ny Luka, na ny bokin'ny Jaona. Nataony fivoriam-bavaka ary somary niataka kely an'ny tanàna no nataony fivoriana. Rehefa nandroso ny ora sy ny fotoana izay tokony iravahana nanantona manginginan'ny Jesosy ny mpianatra
zay efa nahita fa reraka ny vahoaka nona ny vahoaka nanatona manginan Jesosy ny mpianatra ary nilaza taminy hoe sao de mba tokony efa rahavana am'izay reto vahoaka reto a fa efa naona izy ireo efa tapitra ny fotoana de ahoana no valiteny meny Jesosy azy menareo aniny izy raha ianao no teo amin'ny toeran'irety mpianatra reto ka nahazo an'izany fanamarian Jesosy zany menareo aniny izy fatarina ny vola tany amin'ny mpitahiry volan'ny fiangonana tany amin'ny Jodasy manao ny teo bolan'ny fiangonana ny olona zay nanatrika teo ny lehilahy fotsiny ny 5,000 tsy ny saina ny zaza-mambehivavy ahoana ny fomba nomezana hanina ny reto ahoana ny fomba hitaterana ny hanina ahoana ny fomba andrahoana ny sakafo aiza ny mahita rano sy ny maro samihafa vaka ny sainy rehetrarehetra hoe inona ny tokony atao eo anatrehan'izay ary azo antoka fa mety mbola nisy niverina nanontany ahoana tsara hoe Jesosy hoe ahoana tsara ahoana ny fomba atanteraka an'izany teninao zany tena zay mihitsy ve le teninao kanefa de no amafisiny Jesosy hoe omenareo hoaniny izy fa rehefa tonga tao am-pony rety mpianatra ny tenin Jesosy hoe omenareo hoaniny izy de resy lahatra izy hoe Jesosy ny tompony teny de Jesosy no avelao andray andraikitra de teo am'izay de nametraka mifana inona ary ny tokony atao Jesosy io inona ny tokony atao fa raha ny herin'ny tenanay tsisy ninona azonay atao de hoy Jesosy hoe zay ny nandrasako taminareo hoe amin'ny fotoana zay atsapanareo fa mahazaka teninareo mahavita teninareo de mangina fa amin'ny fotoana kosa zay hatsapanareo fa mila famonjena ianareo de mandray an-tanana antanio ary misy nitondra sakafo eo am'ireo mbola fitsapana ihany zany raha tsika ny teo amin'ny toeran'ny mpianatra mety hitenitsika ka na misy aza avy ao Jesosy amoaka ve reo olo reo na misy aza ve reo ampozaraina am'reto olona rehetrarehetrareto ve zay avoaka eto tsy tao an-tsain'ny mpianatra tsony zany fa niraka zay nataon'i Jesosy hoe antanio raha ohatra ka misy nitondra sakafo am'ireo nanontaniana am'izay ona tompoko izy aminareo ny mba nitondra sakafo indraindray rehefa misy fanetanana tahaka an'izany de samy miondrikondrika de modimody fanina de mody samy tsy taitra sy ny maro samihafa zay ny fihetsiky ny olona rehefa misy fanetanana tahaka an'izay fa tao anatin'ny maro indro tovolahy anankiray nanangatanana za tompoko manana inona ny anananao mofo 5 trondro anankiroa de hoy Jesosy hoe zay misy de alefaso aty de naterina entina teo amin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny trondro anankiroa sao de mbola misy nitondra tsisy nilaza nitondra dolidoly kanefa efa fanaon'ny olona rehefa misy vivrimbe takitaka an'izay matoty tovolahy ty nitondra sakafo de fanao no nitondra sakafo kanefa de milaza tsisy nitondra avokoa ny izy rehetrarehetra raisin'i Jesosy zay nisy de hozy ny soratra masina hoe nisorany de rehefa avy eo andana zarao mitoy ihany ny fitsapana ny reto mpianatra reto andana zarao inona le zaraina mofo 5 trondro anankiroa raha tsika ihany koa ny teo amin'ny toeran'le mpianatra andray zara atao ahoana moa zany fa ny kely ananana no ahiratra ao fa mba sokafo ny vavanareo de samy mba mihinana kely satria reto ihany ny azontsika natolotra mety izay ny ao an-tsaintsika fa tsy mba tahaka an'izany ny fomban'i Jesosy rehefa mampahita fity izy rehefa manome fitahina izy ka atolotsika eo atalan'i Jesosy ny fitahina isaoran'i Jesosy ary zaraina de natao ahasoa ny olona rehetrarehetra ary rehefa nanao dingana nandeha ny zara reto mpianatra reto de nahazo dolidolo ny olona rehetrarehetra ozy ny soratra masina voko ny olona rehetrarehetra hoy ny ambaran'ny soratra masina ary ny zavatra nalasa saina aza de zao hoe mbola nisy ambony lay mofo 5 sy azan-drano anankiroa firy ny ambony ozy tsika 12 sobika efa mba nandeha tao anatin'ny saitsika ave hoe taizany nahita sobika taizany nahita sobika riavana malalaisany ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo amin'ny tanan'Andriamanitra na ny sobika zay tsy anananao aza de omen'Andriamanitra anao sady fenoa ny fitahina mba asoanao asoa manodidina eny fa na de ny anivon'ny ankonana zay tsy nanatrika teo aza de mandray fitahina amin'ny alalan'izany fitantanan'Andriamanitra izany azo antoka fa nisy ireo zay tsy namoaka zay teo ampelantanany kanefa de nivolikizan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy ny azan-drano anankiroa fa mba azo ny sainina aveo hoe zay tsy napetraka teo amin'ny tanan'i Jesosy hoe mba haharitra azo antoka fa asiso azo antoka fa tsy fa ho simba
satria tsy napetraka teo amin'ny tanan'i Jesosy. Aza miazona isay kely eny ampelantananao, aza miazona zay mofo trondro kely eny ampelantananao fa ndao anazatra tena ametraka reny zavatra bitika reny eo amin'ny tanan'i Jesosy mba ho tahiny ianao dia hitombo ny fitahina eo amin'ny fiainanao, fiainantsika tsirairay avy. Satria ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy mba miena izany fa mitombo mandrakariva. Ny fitaizana farany dia ny fitaizana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Iza moa io mpanompon'Andriamanitra io? Aza mieritreritra hoe paster, aza mieritreritra hoe olona fa azao sianao. Ny mpampiasa sy ny mpampiasa, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ireny madinika ireny ozy ny soratra masina, mpanompon'Andriamanitra avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ary Jesosy aza dia milaza hoe zay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia ataonao amiko ihany koa. Ry havana malalaisany, natao hifampitaiza isika, natao hifanohana isika, natao hifanampy isika eo amin'ny lafy fiainana tsirairay avy. Ary fomba izay nataon'Andriamanitra hitaizana antsika ny fifanampiana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny fiangonana dia noarin'i Jesosy tahaka ny tena iray. Ny tena iray dia ny fifangaroan'ny maso, ny vava, ny sofina, ny tanana, ny tsinay sy ireo maro samihafa ao anatin'ny tena. Raha ohatra ka misy marary ny singa anankiray ao anatin'ny tena, azo antoka fa tsy ilay singa ihany no esorina dia hoe andeha hositranina, fa tsy maintsy ilay tena ray manontolo no miara-marary, matroka ny endrika, malahelo ary ny tanana manafosafo. Zay hifatra zay mety marary. Dia tahaka an'izay ihany koa ry havana malaisany, ny tian'Andriamanitra ampita eo amin'ny fiainantsika hoe tsy misy olona tsisy ilana azy eo amin'ny fiainana, fa misy ilana azy avokoa tahaka ny filanan'ireo singa rehetrarehetra eo amin'ny tena. Ka na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny ankonana dia tsarovo mandrakariva fa misy ilana azy avokoa ny tsirairay avy. Ary izay ny fomba hitaizan'Andriamanitra atsika. Ny amara-paranako azy dia ny lesona andeha ho raisitsika hoe inona ny tanjon'Andriamanitra raha toa ka mitaizantsika izy. Ao amin'ny Efesianina toko faefatra. Efesianina toko faefatra, andiny 7:40. Zay no tanjona voalohany. Efesianina toko faefatra, andiny 7:40 tapany voalohany. Ahoana ny vaky ny teny? Mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra. Maninona tsara ozy? Mba tsy ho zaza intsony, zany hoe mba hiala amin'ny fanahin-jaza, mba tsy hanao zazazaza fiaina intsony, manomboka eto zany. Ny olona manao fanahin-jaza zany miandro fahanana sy toloram-potsiny foana vo mba mitombo. Ny olona manao fanahin-jaza tsy mamaky baiboly raha tsy amakiana baiboly. Ny olona manao fanahin-jaza dia mila arahana maso foana ny zavatra rehetra zay ataony, ny fiteniny, ny fitafiny, ny hohaniny, ny sotrony, ny asany. Mila arahana maso dolidoly ny zavatra rehetrarehetra zay ataony. Ny olona manao fanahin-jaza rehefa sendrany tiany dia faly, fa rehefa sendrany tsy tiany dia tezitra, dia midongy, dia betakalaza etsero. Ny olona manao fanahin-jaza ry havana malaisany tsy mba manao dingana hiavana, tsy mba manao dingana hiavana, fa te ampihavanana foana. Ny fanirian'ny tompo amintsika amin'ny teny io ty dia mba tsy ho zaza fiainantsontsika eo amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Ny tanjona faharoa dia ao amin'ilay teny fototra zay nivakintsika ao amin'ny Efesianina toko 5:1 dia zay lo etoko amarana anazy. Efesianina toko 5:1 manao hoe koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka n'inona izy? Tahaka ny zanaka malala. Zany ny fanirian'Andriamanitra amintsika amin'ny teny io ty. Anahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala. Ny ahatonga antsika anahaka an'i Kristy satria izay manahaka an'i Kristy ihany no zanaka malala, ary ireo izay manahaka an'i Kristy ihany no mpandova ilay teny fikasana. Irariako raha toka tena ho zanaka malala, anahaka an'i Kristy amin'ny fahafenoany tokoa tsika ka mba ho fitahiana ho an'ireo manodidina antsika, ho fitahiana ho an'ny fiangonana, ary fitahiana ho an'ny ankohonantsika tsirairay avy. Hanovan'ny fotsika ny Andriamanitra
ary hitay atsika mandrakariva mba ho madio mandrakariva ho voaomana indray andray ilay zava-tso tsara indrindra avy any an-danitra dia ny fiainana mandrakizay. Tompo any etantsika tsirairay avy. Amen. Vavatsika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao zahay nanomezanao ity fotoana ity, ahafahanay mandray lesona ny amin'ny alalan'ny teninao. Nampafantarinao anay teto Andriamanitra fa ny fombanao dia mitaiza vao manome zava-tsoa. Nampafantarinao anay teto fa mitaiza anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, mitaiza anay amin'ny alalan'ireo zava-tsatra sy fitsapana ianao, mitaiza anay amin'ny alalan'ny fitahiana ianao, ary mitaiza anay amin'ny alalan'ireo mpanomponao ianao. Inga ny Andriamanitra ho kambanaiky izany fanabeazana izany zay, ary aoka tsy ho very anjara ny amin'ireo fitahiana izay omenay tsirairay avy, satria ny tanjonao raha toka mitaiza anay ianao dia ny mba hahatonga anay tsy ho zaza fiaina intsony eo amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, fa andeha ampahitsiana ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenonao Jesosy Kristy eo, ary mba ho zanaka malala tahaka anao Jesosy eo, azo afindra ny an-danitra rehefa ho avy ianao eny amin'irao ny lanitra. Petraka feno am-pelantananao no ho avy penanay, ganeka mba handeha mahitsy zay eo amin'ny fanaovana ny sitraponao. Hatramin'ny anio ka ho mandrakizay. Amen.